Mamerina lehibe indray a lasa nybabondrano no amintsika amin'izao fotoanany izao a. Dia faly indray tena ko miarabanao a, tonga soa matsara eto anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aky radio a, ka manatinatin'ny vavaka fiambenana ny groupe izay maharesy a, izay miaraka aminay isan'andro isan'andro a, namanay manatotosana izao fandarana izay rahanao aminay isan'andro a, isaky ny amin'ny 7 sasany a, tahaka izao. Dia fedana tompony ao antsika tsirairay avy, dia matoky sy mino ary avana malala fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity a, ary resy lahatra fa androany no vao tonga eto dia tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia maharetatra amin'ny farany a. Adindray sasany moa ny rahantsika eto androany a, dia antenaiko fa adindray sasany azahoanao hery a, azahoanao aim-panahy ary hananao fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Dia ho tahin'ny tompony antsika mianakavy a, tsy kisendrasendra ny atongavanao eto e, ary araroty izany fotoana izany a, fa mety androany no mety kiondalana hanovan'Andriamanitra ny lalanao a, hanovan'Andriamanitra ny fiainanao ka dia samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy a, ho tahin'ny tompo. Ranambavitsika Côte Léonie niditra volana teto androany, dia tsofina rano izy a, ranambavy Côte Léonie. Dia ny teniko aminao dia izao hoe efa tonga aminao rehefa hamantarana rehetra izao ny tenin'Andriamanitra, dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Jehovahandriamanitra hamomba anao. Alleluia. Dia izaho matoky sy mino fa fotoananao izao ranambavy Côte Léonie a, raha misy zavatra kasainao atao dia ataovy fa mombanao Jehovahandriamanitra. Alleluia. Ary ny tana maheriny anie a, hitantana anao hatrany a amin'ny androm-piainanao rehetra, dia karakaranao izy ary hikasika anao amin'ny lafiny rehetra, dia mandrosoatra any hatrany a. Ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao. Tahin'ny tompo a nanaraka azy Azasy Kapatitsia, dia ity Narakoto Arzaka, Mami Nena Maheny Soa, Claude Ravelor Soa, Azasy Kapatitsia, Kodanela, tonga soa Kadaka, dia tonga soa i Razana Soa Sylvie, Fabiola Zanakandapa, Rodine Marie, tonga soa ihany koa i Rahalahy Alain Asany Apôstôly, Ferana Rakoto, dia tonga soa ihany koa i Erika Raka, dia tonga soa ihany koa i Eliana Miariniena, tonga soa nambiny Razana Soa Sylvie, nambiny Somakrina, Normal Laseno, Marie Hortensia, tonga soa Sandolany Irina, tonga soa ihany koa Berthe Sava, Fabiola Zanakandapa, Bartella, tonga soa, dia tonga soa ihany koa Ranambavy Saondra Aloe Vera, Samina, tonga soa izy akoa mbola tsy voaraba, Jesosy Mahery Ranambavy Mihaja, Andoandry, tonga soa daholo nareo, Jonatana, Marijo Falira Heritovo, Razana Monika Andoandry, Yama, dia tonga soa i Fabiola Zanakandapa, Tsiry Amboaramiel, Soameva, Nora androany nahitantsika azy volo faharoa teto a, tonga soa Nora dia faly be ilay izay mahita anao. Mampionina ihany koa tahin'i Jesosy. Dia faly mamonina vedana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto dia niafatra aminao hoe maharetatra amin'ny farany. Tsara ianao hita eto amin'ny voalohany, fa ny tena tsara indrindra ianao mbola hitan'Andriamanitra eto indray amin'ny farany, maharay hatramin'ny farany niafatra rehetrarehetra izay teneniny eto anie ianao. Izay ny tena faniriany ka dia mahareta hatramin'ny farany. Lobaty vao manomboka be raha Jonathan, ndry mampalahelo izany. Dia tahin'ny tompo ary isika rehetrarehetra hiaraka eto indray tsika amin'ny adiny iray sasany mety latsaka kely, mety mahery kely, matetika moa mahery kely
dia matoka fa amaniny etahitanao izao fandarantsika izao indray amin'ity androany ity. Dia tahiny tompo ary tsika menakavy androany anao vavaka fanomboana voalohany eto ny ranabavintsika Bartel izay any Madagasikara any Moramanga any no misy azy atao anatin'ny groupe izay maresy izy efa vita batisa voaingana izy vita batisa. Izy nanao vavaka fanomboana itoriteny ranabavy Berta ary vavaka firenena ranabavy Mahensoa. Za moa miaraka aminareo tany koa anaty famelabelarana. Koa dia tahiny tompo ary tsika menakavy andao izy tonga dia tompo raha Latery Ralobenja aloha artizana eto Madagasikara. Tahiny Jesosy nareo. Andao aloha ary tsika anao vavaka fanomboana tsika ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika. Dia andao ampandrosotsika ny anabavintsika Bartel izy nanao vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Dia minofinaritra ary tsika dia miverina eto ary rehefa avy eo. Tahiny tompo ranabavy Bartel anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia misaotra indrindra. Mivavaka ary isika. Jehovah ray malalanay io. Voreto indray izay ray malalo tonga hitsaokanao sy hideranao ary hisaotranao. Misaotranao izahay amin'izao mbola nanomezanao anay izao fotoana izao satria dia mbola famonjenao sy fiantranao anay no nahafahanay miankoka aminao izao. Fa tsy misy herinay akory. Jehovah ray malalo, midera sy mankalaza ny anaranao amin'ireo zava-tsoa nataonao taminay. Endre Jehovah ray io ny fitahianao fa maro ireo nahazo fitahiana avy aminao isanandro. Raha tsy ilaza izahay afa-tsy ny fofonay omenao anay ka ahafahanay mbola mideranao eto anio izao. Mifony izahay amin'izay rehetra tsy fahatanterana teo anatrehanao. Mamindra fononay tompo malalo, mamelany telokay rehetra. Diovy izahay amin'izay mety mahapentimpentina ny fanahinay, Jehovah malalo. Arovy izao fotoana izao, Jehovah tompo. Mba tsy ho voakitiky ny devoly fahavalonay. Tsy mbino ny connexion sy ny telefona rehetra, Jehovah. Ka io koa ireo namanay izay any an-dalana. Ndeha hamonjy izao fotoana izao. Alalao ny lalan'izy ireo ray malalo. Dia arovy ny diany. Rakofy amin'ny rano Jesosy Kristy, zanakao, izao fotoana izao sy izay rehetra tonga eto hanana ny fiarovanao tsara sy masina indrindra. Tendreo koa ny mpanomponao ray malalo izay mitarika izao fotoana izao sy ireo izay mandray anjara eto mba ho eniky ny fanahy masina tsara indrindra. Atanterahana izy ireo ny fampianarana tianao omena ny vahoakanao izay manatrika eto. Rirainay masina sy tsara indrindra. Dia aterinay aminao izao vavaka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fitiavana tompony sabata. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Bartel tamin'ny vavaka matsiro be izay nentinao dia Andriamanitra manakaripasoavana hamaly fitianao tamin'izay asan'Andriamanitra izay nataonao izay. Dia mitombosotra mitombo fahasoavana dia mandray sanjara foana. Mankasitraka mamy dia mamy amin'ny vavaka izany. Tena rakoto zaka tahiny tompo no Elifanto Tsiramboramelo Angela Diamant tahiny Jesosy anareo Andandry Marina Tiana Fintso tonga soa daholo kadaka faly izay mahita anareo dia mareta avokoa hatramin'ny farany. Ndao antsika ety am-panomboana ndao antsika enohira tolotra fitiavana be antsika tirity izy ity moa dia tena namarika zavatra ngeza be tamiko izay izy ity tamin'ny taona 2024 iny dia mba atolotra anareo izy ity ho voninahitra Andriamanitra. Olona tetisika to dia hitravatra ny amin'ny tenandriamanitra izay tendranabavitsika Berta tahiny tompo India dia tahiny tompo i Zamina efa narabaiko teo tonga soa daholo isika mianakavy. Alleluia. Misaotra anareo koa mankasitraka anareo mampaela anareo ny fankasitrana ataonareo. Soa meva tahiny Jesosy efa narabaiko teo angamba. Andao ary avitrantsika dia hiditra amin'ny hira dia avetsika hiara eny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be. Mino finaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Amen.
Samia mandinika amin'ny tombokira sady makafizika rehetra ilao zany lalanao ko mameranao Halleloia. Jesosy reny ihany no iarao ry havana dia ho sambatra ianao. Mahafinaritra ny rindry rehefa taloha izy iny efa kalony fahiny fa tena manamarika zavatra ngezabe ary mino fa mba nakasika ny fonareo dia andao ilozantsika ny ratsy fa tsy hasambatra antsika reny. Halleloia. Da iny tompo antsika Elizatsiala izay vola tsy narabaiko Selina Rozmina, Vero Selina, izy daholo zany olona ray ihany reo Rodine Marie, fambiazana fitahina, Anitra Clarisse olona ray ihany zany. Tahiny Jesosy Fity, tahiny tompo Rodine, razana Monika efa narabaiko teo. Tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Avy hatrany ary dia tsy andrela moa tsika fa toditra amin'ny tenan'Andriamanitra avy hatrany tsika rehetrarehetra.
dia ny vaovao miseho moa zany dia nodimandry ny mpanjakavavy Elizabeta dia raha misy taranany dia mamangy amin'ny fahoriana aza misosoka intsony tompoko fa ny mpanjakatsika kosa velona ary velona mandrakizay ary mpanjaka izy sady tompony tompo mampatsiaro ana tadina hoe nisy an'ilay tantara anankiray hoe tao Angleterre tao nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay dia lesona ngeza be mihitsy tamin'izay ny lesona hoe tamin'izany efa ela be dia mpanjaka vavy ny Angleterre ihany koa no ty zavatantara tena nisy ity dia nampiantso an'io mpanompon'Andriamanitra io tamin'izany ka izy io mpanompon'Andriamanitra mpitaiza zazakambody matoky an'Andriamanitra be mihitsy dia nampanatsony joro teo alohany nandalo teo alohan'ny tranondro zareo ilay trano fitezana zaza ilay fiangonana zany ny mpanjaka vavy tamin'izany dia nijanona teo dia niteny hoe atsoy ilay pastera ao atsoy ilay mpanompon'Andriamanitra ao fa mila miresaka aminy dia nisy nandondona tao amin'ny apasy ianao dia davin'ny mpanjaka vavy dia izao no mba niteneny hoe asevo miandry izy fa mbola miresaka amin'ny mpanjaka sy ny tompony hoe i pastera tena nahavariana izay fahasahian'izay pastera izay mopera moa izy zay sa pastera sy tadidiko dia vita ny anjarany ny antsika mbola mitoy fa izay zavatra tsara fantatsika fotsiny hoe meo mandroso ihany koa ny fotoana isika dia miomana mandrakariva fa ho avy Jesosy ho avy ny mpanjaka atsika ary rehefa ho avy ny mpanjaka atsika dia mila miomana mandrakariva isika mianakavy ary betsaka ny zavatra izay hietsiketsika eto amin'ity zao tontolo izao ity izay moa dia eto amin'ny fandarana raha zay dia mampitandrina anareo mampiomana anareo foana ny amin'ny tokony hiambenantsika mandrakariva fa ho maro ny zavatra hitranga eto dia tsy matoritory isika mianakavy fa miambina tsara dia miomana mandrakariva samy tahiny tompo eny tenin'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra mampahery ny anglisy rehetrarehetra isika fa dia mafy tokoa zany hoe lozan'ny Andriamanitra raha isin'ny zareo tena zava-dehibe amin'isy io mpanjaka vavy io mpanjaka vavy ny zareo dia izay moa ny anazy fa dia mitahiny tompo antsika mianakavy ndao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika entin-dranabavintsika Berta moa androany ny tenin'Andriamanitra dia mino fa mihaino tsara ianao mino finaritra ary sika rehetrarehetra dia rehefa avy eo vita ny toriteny ny veriverina eto any mamelabelatra ny toriteny tahiny tompo ranavavy Berta hanao ny fitenenana. Haleluia, tahiny Jesosy pastera menakavy dia tahiny Jesosy etsika rehetra raisiko fahasoavana ho lehibe ry havana no hizarany tenin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-pe haky radio vavaka fiambenana izao. Ny tenin'Andriamanitra iarantsika hifampahery androany ry havana dia hohitantsika ao amin'ny boky Marika. Marika toko 5:20 raisintsika mamaky amin'ny 7:20 miafara amin'ny 9:20. Marika toko 5:20 raisintsika mamaky amin'ny 7:20 miafara amin'ny 9:20. Ny soramana eo ambony ny nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianany ary ny nampiakarana azy ho any an-danitra. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao famantarana izao no hanamarika izay mino. Hamoaka demonia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Handray menarana izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hantanenina azy izany. Hametratanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesoa tombo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa hoy izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny eny amin'ny tontolo eny ary ny tompo niara-miasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy.
Amen. Izao ten'Andriamanitra izao ry havana malala dia ten'Andriamanitra efa fantatsika loatra nefa fifaliana ho ainy mbola izara izany amintsika androany. Teto ry havana malala dia ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany zanany. Ary fanehoany ilay Jesoa ny fitiavany teo amin'ireo mpianany. Mbola tamin'ny fotoanany Jesosy ry havana izay mbola tsy nakatra teny an-danitra, tena nanana fofeno fitiavana be dia be izy tamin'ireo mpianany. Nanana fiarahana izay fanehoana ary fanambarana ny teny izay efa nomen'Andriamanitra azy. Ny fanekena izay efa napetrak'Andriamanitra taminy ary nanaiky izy fa hampitainy koa ny amin'ireo mpianatra Jesoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ny mpianatra Jesoa ry havana malala dia manana fahazotoana foana ary manana hetaheta foana isanandro hiray aminy te-hafantatra ny momba ilay Andriamanitra, te-hankatoa ny momba ilay Andriamanitra rainy Jesoa izany mpianatra izany. Ary napetraky ilay Jesoa tamin'ireo mpianany foana ry havana malala ny famantarana rehetrarehetra mialoha izy hiakatra any amin'ny rainy any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra. Ny teneniny nambarana amin'ny teny mazava tsara tamin'ireo mpianany ry havana ny amin'izay rehetra tokony ho lalana halehany ireo mpianatra ireo. Satria tsy tamin'ny alalany tsy fitiavan'ireo mpianany ry havana no nandehanany fa no nibaikoan'Andriamanitra taminy. Ary rehefa niakatra izy tamin'ny fotoana ray nandazana ireo mpianatra ry havana malala nanome teny izy tamin'ireo mpianany. Ary nampahery ireo mpianany na inona ny asa izay hatao dia tsy misy tsy ho lavorary izany. Ary tsy misy ny hampozongozona ho an'ireo mpianatra Jesosy araka ny fanambarana sy ny famantarana rehetra izay efa napetraka ilay Jesosy tamin'ireo mpianatra. Raha hitantsika amin'ny 7:20 sy 8:20 ry havana mivaky toy izao manao hoe: ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Haleluia. Efa miharihary ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mino izao famantarana izay napetraka Jesosy izao. Ho antsika izay miatrika izao fotoam-bavaka ankehitriny izao, efa nomeny Jesosy baiko, efa nomeny Jesosy famantarana, efa nomeny Jesosy fananarana sy fahatokiana, fampanantenana hanao ny asan'Andriamanitra miaraka aminy. Satria ry havana izay no tena fototra ny arahany Jesosy Kristy tamin'ireo mpianany mba hampianatra izy ireo ary hampita ny hafatr'Andriamanitra ny amin'ireo mpianany. Raha tsy manana finoana ry havana malala ny mpianatra izay mangetaheta nanaraka Jesosy Kristy, tsy manana ny fahatokiana entina
hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Tsy manana ny fahatokiana hamoaka ny amin'ny alalan'izany demonia izany, ny amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ny amin'ny marary izany, ary ny amin'ny alalan'ny fisehoany ny zavatra izay tokony hanafintohina, izay tokony hatahorana, kanefa noho ny fananana finoana ry havana dia tsy ho isy ny hasakana ny amin'izany, ary tsy maintsy ho tanteraka satria efa teny famantarana nomen'ilay Jesosy Kristy ho an'ilay mpianatra izany teny izany. Raha tsy niditra lalina ry havana tamin'ilay fanambaran Jesosy Kristy ny mpianatra, ary ho antsika izay mandreny tenin'Andriamanitra isan'andro sy mino ny tenin'Andriamanitra isan'andro, efa nametrahan'Andriamanitra, efa nametrahana ny hafatr'Andriamanitra izay nampitainy tamin'ny zanan'ilay Jesosy Kristy ary nampitainy tamintsika olombelona koa izany. Ataontsika hanahoana ry havana no entintsika hanana fandresen-dahatra ao anatintsika fô mpanompon'Andriamanitra matoky ary mino ilay Jesosy Kristy izay naty nomboana tamin'ny hazo fijaliana ary nitsangana ary niakatra any an-danitra. Raha tsy nanana finoana amin'ny alalan'izay atsika ry havana dia tsy manana ny risika sy ny finoana ilay Jesosy Kristy sy ilay Andriamanitra, ary tsy misy ny asa momba n'Andriamanitra ho vitantsika, fa noho ny finoana feno ao anatintsika, noho ny hetaheta te hafantatra ny momba an'Andriamanitra, ny momba ilay Jesosy Kristy, dia afaka isika manao ny asany, afaka isika mandray ny famantarana rehetra izay efa nampitainy Andriamanitra tamin'ny Jesosy, ary Jesosy nampita ny hafatra teo amin'ny mpianatra tahaka atsika, ary afahantsika manao ny asan'Andriamanitra izao. Ry havako malala, efa firifiry ny mpanompon'Andriamanitra izay manao ny asany, ary tsy hoe tsy manana ny hatao ao anatin'ny tokantrano ny mpanompon'Andriamanitra izay norahiny ilay Andriamanitra hanao ny asany, izay nomeny Jesosy Kristy teny ho iraka ho an'ny mpianatra hanao ny asany. Manana hatao ao amin'ny tokantrano ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ry havana, fa noho ny fitiavana an'Andriamanitra, noho ny hetaheta te hafantatra bebe kokoa ny momba an'Andriamanitra, dia afaka mandray amin'ny alalan'ny finoana, na dia eo ny aretina tahaka ahoana, na dia eo ny fitsapana tahaka ahoana, ary na dia mbola tsary nanana izay ny fo na amin'ny alalan'ny fiteny izay tsy fantatra, fa noho ny amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tonga eo aminao izany. Manana hetaheta atsika ry havana malala ho tahaka ny mpianatra Jesosy Kristy, hanaraka azy, handray ny famantarany rehetra ary hangatoa ny hafatra rehetra zay nomeny nandritra ny fotoana zay ny faneraserany teo amin'ny mpianatra. Aza vela handalo fotsiny amintsika ry havana ny tenin'Andriamanitra, ary aza vela hamenatra anao ny hampita sy handray ary hanatanteraka ny asan'Andriamanitra zay nomeny anao, fa ho hitan'Andriamanitra ireny, ary
mahafaly ilay Jesosy Kristy no hanaovanao ny amin'ny alalan'izany baiko sy ny fanatanterahana izay teny fikasany rehetra tamin'ireo mpianan'ireo. Ary Jesosy atompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny ary nitompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Amen. Rehefa lasa niakitra Jesosy Kristy ry havana, Jesosy tompo izay tompontsika antsontsika isan'andro, nakatra tany amin'ny rainy izy, nandao ry mpianatra izy, dia mbola tsy namela ho an'ireo mpianatra reo le Jesosy, fa tena niara niasa tamin'izy ireo, mbola nifanakalo hevitra tamin'izy ireo, ny fanomeo teny ary mifampita hafatra. Ary rehefa hoisy ny zavatra hatao ny mpianatra dia manonona amin'ny anaran'izay Jesosy tompo izay no hentina hanatanterahana ny asany. Raha ny tenako manokana ry havana malala, tena fifaliana manokana ho ahy no natongavako tamin'izao fandaharana andramo ka izahaho. Tamin'ny fiangonana be no nisy ahy teo aloha ry havana, anatin'ny saina misy fotoana mangetaheta ny hianatra ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana mangetaheta hitondra mbavaka ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra na ny tsy mpanompon'Andriamanitra. Kanefa ry haviko malala, mbola tsy nisy ny firehetana tato anatiko. Mbola tsy nisy ny fahafantarako be dia be ny momba n'Andriamanitra, noho ny mbola tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola nandeha tamin'ny alalan'ny fahazarana nandray ny tenin'Andriamanitra, dia lasa sasapoana izany rehetra izany. Fa amin'izao fotoana izao ry havako malala, ny mpanompon'Andriamanitra izay miantso anay isan'andro amin'ny alalan'izao onjam-peo andramo ka izahaho, tsy misy ny hosakana raha mbola asan'Andriamanitra no hangatahana eto. Tsy misy ny hatahorana raha momba ny fangatahana hanonona ny anaran'izay Jesosy tompo izany no hentinao hangatahana eto amin'izao onjam-peo izao. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra, izany ten'Andriamanitra retendranavavitsika Berta izany. Alleluia. Dia mankasitraka anao indrindra ranavavy Berta, ary dia Andriamanitra manaka ny mpahasoavana ane amaly fitianao dia matoky sy mino fa tsy hamena izany andalo fotsiny Andriamanitra fa tena ameanao ny valina asanao satria mendrika an'izany ianao. Dia ho tahin'ny tompony isika menankavy, misaotra nanavavy Berta isika, ary misaotra koa mampahery azy anatin'izany fanatanterahany ny anjara toriteny izay nataony izany. Mankasitraka ranavavy Berta, dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany ranavavy Berta. Marika toko 512 no nentiny tamintsika teto androany. Marika toko 912 mandinika 7 hatramin'ny 20. Izy ity moa niafatra ny tenin'i Jesosy farany tamin'ny mpianatra mialohan'ny nandehanany niakatra tanteraka tsy teto an-tany intsony, niakatra tany an-danitra Jesosy. Ary averiko foana hoe nijabatra rehefa afarana, niafatra farany matetika no tena, 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 andro andria, ary avy
Chamirtensia, Suzelle, Lovlitina, samy mbola tsisy nanavako teo teo a. Preta-Marie, Olkaranoroso, Mami, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Nampafisaondra Aloe Vera, Soameva, Zamina tahiny Jesosy. Rehefa hiala Jesosy dia niafatra farany teneniny ity voasoratra ato ity. Na io vakiko manomboka any amin'ny 14 hoe manaka toko fa 9 fa 14 no vakiko hatramin'ny fa 20 anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinana ireo. Ary izy namety tsy niary noho ny tsy finondry sy ny hamafy fony satria tsy ninondry ireo volefa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao nareo ka mety ry filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mihitsy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ety aloha za dia efa manapatra sady hoe teny mbola mafanafana ny andro ireo olona. Aza miandry amin'ny volana Desambra, Janvier, Février nareo vao hanapa-kevitra atao batisa fa mijaly ny mpanao batisa. Didiko mihitsy nanao batisa ny ranabavy izy moa natao batisa andro mangatsika be izay tena nangovotra mihitsy. Izay misy atao batisa no vonjena miroso ianao amin'ny batisa ary maneta anao hoe dia mbola ohatr'izao raha eto Frantsa ianao aty aminay feno rano azo anaovana batisa ndao ianao atao batisa. Fa zany afatry Jesosy farany daholo hoe izay misy atao batisa no vonjena mila atao batisa ianao, tsy ampy ny finonao mila atao batisa ianao batisa ny fibebahana, batisa ny ranobe ho tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Ary hoy Jesosy hoe 17 izao famantarana izao ny anaraka izay mino. Alleluia. Amoaka demony amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Amindra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny tompon-teny tontolo teny ary ny tompo niarany asa taminy ka namarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Amen. Alléluia. Tamin'ny batisa Tily Rakotarizaka ilay nangatsika be iny. Tamin'ny batisa Tily Rakotarizaka ilay nangatsika be iny. Vakiraro ao moa. Vakiraro be. Ry havana malala, za teteny zavatra mahafinaritra anao androany. Nametrahan'i Jesosy zava-mahafinaritra be tsika ary tsy navelany rery tsika. Isika zao io mandeha io dia tahaka ny mpianatra ihany koa. Ny tompo niarany asa taminy na dia efa niakatra aza Jesosy, ny tompo niarany asa taminy. Ary ny mpianatra dia efa niofan'i Jesosy. Dia ny mbola teto Jesosy dia efa niofana ny mpianatra. Ary tadidinareo mafa ny 70 lahy dia ny mbola teto Jesosy dia nirahan'i Jesosy andeha hanao asa. Hoy ny ten'Andriamanitra, izao famantarana izao ny anaraka izay mino. Rehetra misy famantarana ahafantarantsika ny olona mino, ny olona ampiasain'Andriamanitra, ny olona mpanompon'Andriamanitra. Ary tokony hananantsika reto. Raha mety mbola tsy hanananao reto dia androany ho ampidin'Andriamanitra ao anatinao anie izany, hanositra anao anie Jesosy. Zao ilay teny, amoaka demony amin'ny anarako izy. Alleluia. Ny ahafantarana zany fa mpianatra Kristy ianao ny ahafantarana fa mpanompon'Andriamanitra ianao dia mila manaiky anao aloha ny demony. Manaiky anao ny demony. Any amin'ny Luka 10:17.
hoy ny ten'Andriamanitra ary ny fipolany velona tamin'ny fifaliana kananao hoe tompo na dia demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Halleloia. Raha mpianatra Jesosy ianao ny anaran'i Jesosy ny tafianao Halleloia. Ny anaran'i Jesosy ny ampiasainao dia mahavita zavatra ianao. Ary na dia ny demonia izay mampahory ny olona izay tsy manana Jesosy ary dia manaiky anao. Ary rehefa tonga amin'izay fotoana izay ianao dia fantaro fa ao aminao izay ilay famantarana fa zanak'Andriamanitra. Ao aminao ilay famantarana fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ao aminao ilay famantarana fa ampiirak'Andriamanitra ianao. Halleloia. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Izay zany famantarana anankiray. Ary betsaka ny olona mahatavoaka devoly amin'ny anaran'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy miany dia mijalijaly ny devoly dia mivoaka. Halleloia. Mba hangatao zany ho tonga aminao raha sendra hoe tsy mbola tonga aminao. Ampiasao ny anaran'i Jesosy fa tokony olona ampiasain'Andriamanitra ianao. Tokony olona ampiasain'Andriamanitra ianao. Fa famantarana napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra zany. Ary napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra dia tokony apetrany tamiko sy taminao ihany. Rehefa lasa mivavaka, rehefa mpivavaka isika miova fo dia tsy ampy hoe mivavaka fotsiny. Fa mila mihitsy isika manam-pahefana. Rehefa lasa miova fo tsika nandray an'i Jesosy tomposika mamonjy ny fiainantsika dia izao ny zavatra nitranga. Lasa manam-pahefana tsika dia afaka mandroaka demonia. Azo atao ampy ianao fotsiny hoe mivavaka ianao fa mandroa demonia. Mety an'ireny olona misy fanaratsy ireny ianao dia aza misalasala mandroa na olona ary mamoaka. Za misy fotoana mamonjy fotoam-bavaka ohatra dia misy asa fampahirezana ohatra amin'ilay fiangonana dia zahako tonga amin'ilay fiangonana amin'ny maha olon-tsotra na tsy amin'ny mampanompon'Andriamanitra na hoe ao amin'ilay fiangonana fa mamonjy fotoam-bavaka dia misy asa fampahirezana, misy délivrance ataon'ny olona dia zahako hoe mba miteny moramora anaran'i Jesosy miao. Samy manaraka fa avalo ray ihany iko. Atombohy rehefa any ampiasana misy an'ireny olona mifoka sigara ireny mpiara-mianatra dia atombohy moramora ny délivrance. Na tsy miteny arina dia vandravandra izy dia tena mialo ny devoly ny sigara mialo. Fina jerijeranao izy mba mijeranao fotsiny anefa ianao mialo ny devoly mifoka sigara. Ny olona kizitina mpiara-miasa aminao ireny devoly kizitina mialo amin'izay atombohy amin'izany. Halleloia. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Raha mpanompon'Andriamanitra tsy manao délivrance zany tsy ampy zany. Mijamo zany dia mitory teny ihany ny tena haiko. Ny famantarana eto dia amoaka demonia amin'ny anarako izy. Halleloia. Misy olona mantsy tsy samy mamoaka devoly. Misy olona mpiara-mivaka taminay izy tsy samy mamoaka devoly izy. Rehefa manao délivrance dia tsy samy manao délivrance izy fa matahotra ataon'ny devoly contre-attaque hono izy. Hoe manao délivrance dia tezitra ny devoly dia manao contre-attaque. Tsy ampy zany fa famantarana ireo. Izao ny famantarana izao anaraka izay mino. Tsy hoe mahay mitory teny be izy na mahay mira fiderana be izy na fa amoaka demonia amin'ny anarako. Ireo zany bazy ireo zavatra tenen'i Jesosy, zavatra tokony hisy etỳ amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tokony hisy etỳ amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha mino zany ianao dia reto anaraka ny famantarana anaraka anao eto mamoaka demonia amin'ny anarako izy dia mivoaka ny demonia. Ny mpianatra zao tena ndrehare mihitsy fitopolany manaiky anay demonia noho ny anaranao Jesosy. Halleloia. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 any dia miteny mihitsy mpianatra hoe hoy ny ten'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 9 andiny 7. Fa ny fanahy maloto niango sy tamin'ny feo mahery
dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro no marary amin'ny paralesisa sy ny mandringana nisy tranony. Rehefa niasa ry Filipo nanao toriteny, tonga dia nikikika ny fanahy maloto dia nivoaka ny fanahy maloto. Satria manino ny Filipo? Nandray an'ilay famantarana nitenenin'i Jesosy. Reto famantarana reto izy anaraka ny mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy dia mivoaka tokoa ny demonia. Lova napetraka Jesosy ny hery ara-panahy afahantsika mandroaka ny demonia. Ary tsika dia tena mpandroaka ny demonia. Maro ny olona efa nitelivrena teto amin'ny fandarantsika teto. Maro saika ny olona rehetra izay tonga miaraka amintsika eto misy fampahorin'ny fanaratsy dia efa nitelivrena. Misy karazany, misy olona eto izao tsy nahita tory, tsy mety matory amin'ny alina. Misy olona zay eto nitsaky ny amin'ny alina dia mikikika manofo miady dia ilay vadiny tena so ihany ilay ranabavy fampangezangeza mba nofonofosina mba misy hohanina. Fa amin'ny alina hono ry havana io rahalahy io tena manofo miady ambony dia ilay vadiny io ny vonoiny tena totoly ohatry miady tena miady dia noho ilay vehivavy fotsiny an-damosina fa vonoiny mahalaka tonga ny fotoana ny delivrena anazy. Asan'ny demonia be mihitsy izany. Misy ranabavy zay teto tsy avelan'ny devoly mivavaka dia hitanao vao tamin'izany tsika mbola natao anatina groupe, mbola tsy nisy fandalina ohatr'izao fa ao anaty groupe messenger tsika tamin'izany. Vao tonga io ora hoe andao hivavaka io dia mijalijaly mivoto dia mivoto lohaliny, mivoto ny lohaliny anankiroa dia mivoto lasa ngeza be, tsy afaka mifotra, tsy afaka atao ninninina, tsy afaka mipetraka na dia ambony fandriana, tsy afaka mifotra androalika. Inona ny antony? Tsy avelan'ny devoly mandoalika hivavaka hiaraka hivavaka. Mandrapatonga amin'ny fotoana tena ny delivrena. Rehefa ny delivrena dia tonga dia delivrena dia efa afaka mivavaka. Ny aina ilay tongotra tsy nivotontsony ilay tongotra. Azo ary ranabavy amin'ny sakafo an-trano dia efa ka mila manaraka antsika ilay famantarana. Reto famantarana reto anaraka izay mino anaraka antsika. Manaraka antsika n'aiza n'aiza. Halleluia. Zao misy fotoana eny ambony train any, misy olona zay mitabataba be, mitabataba miteny rasy. Ao anaty train za tsy miteny fa jereko autobus izy dia délivreko amin'ny anaran'i Jesosy mangina. Ny devoly ao anatin'ny olona io mangina. Nandeha ilay train resitoro azy teo izy, natory. Ny ala ilay devoly dia resitoro ny toka teo fa tsy niteny rasy teo intsony. Halleluia. Manaraka an'izay mino, manaraka antsika n'aiza n'aiza. N'aiza misy anao na anaty fivorim-pianakaviana, misy areny tonton sy tantinina tsy mahalala ny tenany efa olon-dehibe ireny, délivreo. Fa na tsy fahendrena miala hoe. Manaraka anao n'aiza n'aiza. Amoaka demonia kely avana ka misy tena tsy voaisa ngely avana ny fomba ny asan'ny demonia ngely avana tsy voaisa. Ianareo mety mbola misy aminareo mbola tsy dia mibetsaka aminareo ary niaraka tamin'ny teto fa nitan'izany hoe manao délivrance zany. Fa tena ry havana tena mahavariana ngely avana tena ny fiasan'ny devoly io. Mahita karazana zavatra mahatsara. Misy ranabavy zay io ranabavy io magistrat ny asany, magistrat dia niasa tany amin'ny lakôty tany dia kenao moa mamoaka didy ianao zany dia migadra enim-bolona fa nangalatra koa. Fa tena namosavin-dreo fianakavian'ireo olona nigadra dia inona zavatra mitranga ozy nareo? Lasa misy an'ilay aretina torana lava ireny to dia miala tamin'ny asany, to dia nafindra tsy lehibe amin'ny fitsarana moa zany izy any amin'ny toerana izany. Fa tena lasa ilay minjotra ho azy tamiko ireny, lasa ilay misy mifanitro ireny efa eo am-piasana dia very ny asany. Dia ny zanany tadidiko mihitsy izay olona izay. Dia ny zanany ry havana zanany kely io misy fotoana zakeo mitomany be dia eo amin'ny lalan-drany amin'ny nofiny misy zavatra mandehandeha, misy ohatran'ny biby mandehandeha zay amin'ny any dia mampita mikikika be zany rehefa any anaty toditra any.
karazana asana demoni daholo zany tsy raviny zany a rana Pavlina azy tety niaraka tamin'ny anao délivrance varina fa rehefa famantarana manaraka atsika daholo eto amin'ny groupe zay maro izay ty isaorina an'Andriamanitra mahery fo kely daholo ny eto a nareo raha any aminareo any misy olona démoniaka reny a tadidio fa eto amintsika eto ny délivrance en ligne fa tena miasa ny Jesosy tsika eto a misy ranabavy zay fa sika maty tany amin'ny hôpitaly tany asa na eto izy na tsy eto ohatrany tsy deto tsony moa izy fa sika maty zany tany tany efa tena mahita fahafatesany eo anoloana eo fa délivrance nanafahanany zany satria maninona manaraka atsika zany famantarana zany zao anefany tsy ireriny famantarana ilaina fa io koa ny ten'Andriamanitra amoaka demoni amin'ny anaraka izy a dia hiteny amin'ny fiteny zay tsy vola hainy izy halleloia hiteny amin'ny fiteny zay tsy vola hainy ohatrana mpianatra tao amin'ny asany apôstôly toko faharoa tamin'ny andro pentecoste raha titsika ozy mpianatra tamin'ny asany apôstôly toko faharoa andiny faefatra ndova kitsika andiny voalohany ny soramany dia nilatsahany fanamasina tamin'ny andro pentecoste sy ny toloteny nataon'ny petera tamin'izany asany apôstôly toko faharoa andiny voalohany ary no tonga ny andro pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy fetonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ny tranony angonany ary nisy lehilahy maro mitarena afo ny seho tamin'izany izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olo zany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenina ny fanahy masina azy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra halleloia raha latojo reny tamin'ny arnanao délivrance tamin'ilay voalohany délivrance dia ohatra gagabe dia manao maso piso ohatrrehetra na délivrance mijeren'ireo farina be mijeren'ilay olona mihetsika devoly ka le ranabavy mihetsika devoly be mihitsy natao délivrance dia tamin'izay raha latojo niaraka tamin'ny nao délivrance voalohany labalany amiko raha misy moa ilay sariny to manao casque izy halleloia famantarana faharoa zany a teny amin'ny fiteny tsy fantatra za moa tsy te aminay ohatry zao le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy zavatra ohatry zany hoe ataoko zany le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatry zao fa ho ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny asany apôstôly toko faharoa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy eto dia misitona ny saintsika manao hoe ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra ry havana dia tsy le olona no manao azy fa araka nampitenena ny fanahy masina azy dia ny fanahy masina zany nefa dia endry za variana mihitsy tena variana ahako mahita olona ohatra hoe tsaotsaony eo dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahy masina zany ry havana hitanareo reny olona manao tromba olona manetsika tromba reny ny tromba tsy hoe eo dia mihetsika tsy haiko taloha izy rehefa nahita olona nahita nisy tromba mety misy olona mihitsy ary taloha misy tromba mety misy olona teto amintsika teto taloha nametrahany olona tromba fa efa nidélivre reny mety misy koa reto mbola misy any ambadimbadika any fa tsy fantatray fa reny a dia asiana feokira dia asiana misotro tokana tsy fantatra dia mihetsika dia tonga tsikelikely atsona le fanahy dia fanahy masina finyravina mba ohatry zany zany nge mahatonga antsika rehefa nao fotoam-bavaka dia asiana hira dia asiana vavaka dia mangataka fanahy masina dia tonga ny fanahy masina ny mpianatra rehefa atao amin'ny asany apôstôly io a tsy hoe voaniditra manao daholo nareo hoe tonga dia tonga le afo za andray andro nisy rangahy zay rahalahy zoko be zay dia aza be tao Madagasikara zay izy eto hoe mpivarotra trano dia izy mivarotra trano moa za mivarotra tobia dia nisy fiaraha-miasa nafinahitra tao aminay mirahalahy tamin'izany andray andro nisy olana izy ka izy zany tamin'izany anarany foana resaka fivavahana eo a zao dia ampianarany kely ten'Andriamanitra dia atoritoriny hevitra foana zay fantany hoe mivavaka mantsy zay tamin'izany dia izy efa mivavaka efa talohanay dia manana nanatra foana izy dia indray andro amin'izay natsony a rahalahy kely io manana olana ny rahalahinao
avimba tonga avy ianao fa andehoany misandary ma zao voantso any a finondra anazy zay tsy nataoko akory fa tonga ava ty ndao mba hifampivavaka eny ako a ndao fa ho avy any azo de zao hivavaka ao anao mampinaraka izy mahita zany hoe zokinao ara-panahy mba miantso anao hoe avimba vitondram-bavaka velongo tobia lasa nandenakany ka zay moa fihavana tsy mitovy le anay samy mivavaka fotsiny fa tsy fiangonana samy hafa tena varina nahita anazy tonga de io zay mantsy anazy mahireza anao a mahireza fa tena miara-mandeha aminao any Jesosy tena korazy ianao a tsy mandeha rery ianao fa raha io ny lafaoro mirehatra-afonao androany Jesosy efa miandry anao ao zay izy zay mantsy anazy andoharitsika efa alohan'ny hiditra amin'ilay gendarme andao tsy kesinao hivavaka aho de mahireza endralahy fo ny azo ny Jesosy io fa andeha soka-bava iano hivavaka ny azo to de lasa babasa misy moa natsarovako ny anarana tam'zay petra be satria zay vo hivavaka sady mijerenay any izy zao le avana famantarana faharoa io a amoaka demonia amin'ny anarako hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy ary famantaran'ireo zany a voalohany androka demonia amin'ny anarako de mandika aketsika sika mahita olona be dia be mandroka devoly misy fotoana ny anaty grevy de misy mpanopon'Andriamanitra tonga de mitondra lacroix de manao délivrance tsy hoe efa nahita an'izany tany Madagasikara nisy an'izany tamin'ny 2009 satria koa tamin'ny taona hafa nisy an'izany de misy an'le hoe mpanopon'Andriamanitra de miala am'le zany hoe io a arahanao tsara fampianarana hatramin'ny farany fa famantarana voalohany amoaka demonia amin'ny anarako izy misy manao zany sa tsisy manao misy manao hiteny amin'ny fiteny sy tsy mbola hainy izy de misy manao koa zany tsy ny olona voakan'ny pastera voakan'olona amin'ny Facebook iny de lasa fimehezana sisa le hoe hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra satria maninona satria pastera tsy mampianatra ny olona zay tokony ho izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany rehefa na tsy atao hoe tsy zavatra rehefa te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra de miteny ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra ngenafa araka zay vakio tsara le asan'ny apôstôly azavako anareo mantsy zay vandrandrenareo misy voafitaka asan'ny apôstôly toko faharoa 9 ary samy feno fanahy masina aloha raha aloha condition zay ka de niteny tamin'ny fiteny samihafa araka ny nampitenana fanahy masina azy tsy le olona zany fa fanahy masina dose cross ozy ny olona lasana ny olona le hoe dose cross satria maninona fanahy masina ngeravana rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika za manokana zao zay mivady zay rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra voalohany indrindra ho anay iny amin'ny fiteny tsy hailazaina ny fiteny tsy fantatra de ny fanahy masina no mametraka azy ambavanao de io miovaova za zao rehefa mivavaka na mampionina ka rehefa tena tafiditra iny de miteny amin'ny fiteny zany de samy hafa foana tsy mitovy vo isan'andro sisaka miteny de mampionina dose cross dose babasa baba mamasy mampionina lesika resika dose balèze de hoe zay foana zany arak'izay ampitenana fanahy masina tena zavatra samy hafa foana io tsy misy tsenjery zany io hoe hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha ataonao tsenjery io de na ianao ary ho voafitaka misy fotoana ianao ihany no miteny an'izy ao aminao arak'izany hoe araka nampitenana fanahy masina de zay viteny tsy fantatra zany zao le fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatry ny ahoana ny zany tsy teny anareo izy na teny anareo ataovy hoe mba hanafikira miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raharahatra tsy afaka anao an'izany tsy fantatra zay ho ampitenen'ny fanahy masina io tsy tsenjery tsy zavatra atao tsenjery io nefa nareo mahita fa misy olona mivavaka izy miresaresaka aman'olona io izy de ravana malalo brosbarabasbarabara oendi tay tompo oendi tonga soa erikana trabalasa cross io samy hafa
araka ny tena nary-petera tsy natadiri inona moa le teny ohatrany ahoana moa no nanaovako an'le tamin'ny pentecoste ary ohatrany ahoana reny atao fa io amin'ny fiteny izay tsy hainy izay tsy mbola hainy tsy hoe tsy enjery io fa misy olona zany efa dosy krosy na mandidy efa dosy krosy de lasa ataony olona sangisangy izy taraloha izy tsy atao tsy enjery io fa nefa famantarana io de eo zany tsika mila mitandrina araka ny tena taminay hoe famantarana izao famantarana zao ny araka mino amoaka demonia amin'ny anarako izy famantarana ray zay de teny amin'ny fiteny izay tsimbolana izy famantarana roa zay fa ity am'izay no manomboka misivana am'izay le izy de anjaratsika am'izay zany no mandinika eto sotrankely vetivety zafady tompoko loha sina rano kely ty fampianarana ity alleluia mila sotranotsika eo am'izay tsika tonga amin'ny fahatelo zao tsika voalohany amoaka demonia amin'ny anarako izy faharoa teny amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy fahatelo andray mena rano izy eo am'izay ary zao eo am'izay misivana no manomboka miditra tsika afahantsika mahafantatra ny famantarana manaraka zay mino tokoa ve mamoaka demonia samy afaka miogaoga eo atsika miala Jesosy miala Jesosy tsy mahino teny an'izany fantany voalohany miala ve aloha le izy tsy fantatritsika zany tsy tsika le devolony esoriny teo na itsika no ny olona nisy an'ilay izy tsy fantatro miteny amin'ny fiteny tsy mbola fantany karaka ny teko taminao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dao zao ny olona misy olona ary ngeravana manao live fampijery de barostras klasy Dostoros Kalis. De ozy zay mivady Jesosy inona zany zao no an'le mpijery de olona amin'io le mpijery amen alleluia inona zao mavantana zao zavatra tenen'le olona teo ary inona ny anton'le fiteny tsy ailazaina misy antony kely izy ny fitenena fiteny tsy fantatra de anisany ty zavatra ty misy zavatra rehefa miteny fiteny tsy fantatra mantsy ianao de zao misy aminareo mbola tsy niteny tamin'ny teny zany de tsy azonareo nga male izy rehefa miteny fiteny tsy fantatra de zao misy zavatra ao anatin'ny sainao de fantatrao le zavatra tonga fantatrao le zavatra misy zavatra ao anatin'ny sainao fa ny vavanao mamoaka an'le izy miteny amin'le izy de tsy fantatry ny olona ingeravana ka langage ingeravana ka firesahana entre anao sy Andriamanitra fahafenina ny devoly ohatrany hoe secret ny miaramila de manana manana miresaka amin'ny alalan'ny kody ny resahana de tsy fantatry ny ohatra zany misy allemand misy le miaramila allemand de miteny amin'ny teny allemand izy de tsika mety zavatra meteny jere le sola lobe io be orona be ireo tsika viana fa mitezahatra tsara anazy fa zany ny teneny anao ny fitenena fiteny tsy fantatra de langage codé entre antsika sy Andriamanitra tsika sy ny fanahy masina ary ny devoly de miana any eo matetika rehefa anatina fitenena fiteny tsy fantatra misy afatra ary mahafinaritra be rehefa zao zao rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de adikako any le izy zany koa mandika le izy miteny amin'izy amin'ny olona matetika zany tany amin'ny fiangonana iny isy an'izany rehefa pentecoste de matetika zahako anisan'ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de zahako any mandika le izy amin'ny zany hoe ny olona tsy mahafantatra fa ampiko an'le fandikanan'le zavatra ampian'Andriamanitra le fandikana zany de fantatry ny olona ny zavatra matetika afatra ngezabe no ambadika le izy ndray tsodrano ngezabe no ambadika reny zay zany tsara fantatritsika de eo am'izay ary tsika zao mamoaka demonia samy manao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra efa lasa kilalao ary izy indrisy fandiny vavan'ny vola andray mena rano izy famantarana ho an'ny mino de zao am'izay ary teneko anao asina mena rano am'izay ary eo de asena mandray an'iny daoly am'izay zay nidosy krosy rehetrarehetra afatarana fa famantarana manaraka an'izay mino ve zany fa teneko anao be dehibe ny olona milaza fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa tsy afaka mandray mena rano nefa famantarana mifanaraka zany moka demonia teny amin'ny fiteny izay mbola hainy
dia handray mena rano. Dia eo amin'izay ny sivana no mipoitra hoe izy sa tsy izy, mino ve sa tsy mino. Ny any amin'ny voalohany sy ny faharoa azo atao. Fandana mandray mena rano raha tsy manam-pinoana, fa kakely ny mena rano ianao. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray olona mpivavaka, adino teo amin'ny toerana anankiray, eo amin'ny toerana be olona be ny poketrany. Tantara tena nisy ity fa tena teneniko anao a. Dia izao efa lasa lapa izy voatadidiny, adino ny poketrako any daholo momba ny karatra, ny permis, ny rehetra, ny vola sy ny sisa. Jesosy a, jereo izay poketrako izay. Aza velavery izay kitapo ny mpanomponao izay Jesosy. Vehivavy olona io a, vavaka tamin'ny finoana izy any amin'ny toerana. Jesosy a, amin'ny anara aloha tsy very izay, lasa izy niverina tany amin'ny toerana zinale a. Jereny amin'izay hoe lolo eo feno olona mitangorona. Feno olona mitangorona. Dia jereny teo eo mety adino ny poketrany. Io tokoa eo amin'ny tany eo a, ny poketrany latsaka eo, fa misy bibilava mifatopatotra be eo dia izy. Dia nampanendaka, nampangalatra, nampanao sito mahery, na olona ratsy loha, na olona tsy manana ny hohanina, fa te haka an'io poketra io, tsisy sanikitika satria nisy mena rano, misy bibilava. Fatopatoran'ny bibilava teo ilay poketra. Tonga avy any amin'izay izy, sady misaotra an'Andriamanitra izy, misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra anao niambina ny poketrako. Nalay vehivavy a, nalay ohatrany tsy teo le bibilava, nalay dia natsipony. Laza bibilava teo dia niazakazaka, teo dia mikorisana dia nitsofoka anaty dalina rehetrarehetra any a, nalay ny poketrany. Gaga ny olona. Teo mpanendana hoe tahaka izay ry zao, mba nataontsika an'iny koa ty ariko mba tena efa nahazo an'itsika fa bibilava tsy naninona ke. Fa nataon'Andriamanitra teo iny hiambina an'ilay. Raha tsy nisy an'iny dia very ny poketrany. Ndray sy ohatran'izy teo. Teo dia niazo teo dia izao no tonga tao izay. Nataon'Andriamanitra niambina an'teo. Ndala amin'izay na nikipany fotsiny ilay bibilava, nalay ny poketrany, lasa izy no tsisy very. Andray mena rano izy. Ny mena rano ny bibilava endrika devoly. Manofy bibilava ianao a, manofy miady amin'ny bibilava, manofy manapaka bibilava, manofy mankapa lohana bibilava, dia devoly reny. Matetika tsika rehefa avy manao délivrance dia manofy an'ireny, endrika devoly. Ary tsika andray mena rano tena raisitsika amin'ny vozony mihitsy ny devoly. Halleloia. Famantarana zany. Famantarana. Andray mena rano. Ary avy. Tsika ngiavana ka nomeny Jesosy fahefana, tsy ny andray ihany. Tsy ny andray ihany. Luka 10:7-10. Hoy Jesosy, indro efa nomeko fahefana anisaka mena rano sy maimbo ka sy andresy ny hery rehetra raha ny fahavalo ianareo ka tsisy hampaninana anareo akory. Alleloia. Zay no natonga ny fitopolona gaga hoe nanaiky antsika ny demoni io Jesosy. Nareo ke nandeha tany efa nomeko fahefana. Za dia anao ke mana fahefana. Mena rano zany tonga dia raisitsika zany. Fahefana ny raisitsika zany ary famantarana ho an'izay mino zany. Tsy misy mihitsy zany mpanompon'Andriamanitra tokony ataotahatra zavatra zany. Nareo mpanao délivrance mbola matahotra kadradraka ireo. Tata, misy kadradraka io. Ka ianao ke mpanao délivrance, mena rano azy ny asena raisinao. Ny papanay a, matahotra fadiranova andreny areny reny papanay. Ary izy tsy matahotra alika. Hoe alika na zany atona fa misy areny, misy any hala reny ao an-trano. Fa ny papanay tena matahotra ny mamanay. Tadidiko mihitsy papanay matahotra hala zany. Iny izy miaraka amin'ny kapa be. Tsy mety tsy miala zany izy miaraka amin'ny kapa iny, skobidoby. Matahotra. Ka zany nareo tsika mpanao délivrance reto. Mena rano azy asena raisitsika tadidio. Fa nomenantsika ny fahefana, anisaka mena rano maimbo. Nisy anabavy zay teto tamintsika hoe any Maroc izy tadidinareo tamin'ny 2018. Le izy le mpisakafoanana izy. Dia izy a samy manana hevitra izy le mpanampy anankiray miara-miasa aminy.
dia ao amin'io efitrano natoriana io matetika tafidy soa reny mille-pattes reny reny maimboka reny scorpion tena scorpion ngeza na reny sary tatio izy fotoana rehefa teto amin'ny fandarana teto misy saran'izay scorpion efa tena efa andeha hikaingitra ny tongony no hitany dia mitsaha moramora tamin'ny kapa fotsiny fa raha voakaikitra izay izy sahirana tsy natahotra koa izy nahitan'le scorpion ngeza be nitsahany tamy efa eo efa kaiky nalase hoany sany efa akaiky ny vody tongony eo no hita le mpisakafandray izy ay scorpion sady nitsahany famantarana ho anao zany dia famantarana ho anahy ho an'izay mino famantarana ho an'ny mino mamoaka demonia teny amin'ny fiteny tsy fantatra fa zao tsy ampy ireo mandray mena rana ary tia ny tena zavatra ngeza be koa misotro ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany misotro zava-mahafaty io tsy resaka fangalana fanan'Andriamanitra ndahora nga izy misy zava-mahafaty ary sotroko ahitako an'izany dia ndareo nisy an'ilay pasteur afrikana voaingana kely hoe hitsapany herin'ny fanahy masina hono izy dia mba hoe hitsapan'le hoe latsahan'ny fanahy masina i Samsona dia hiady amin'ny lioana dia avy mivavaka tanaty fivadikana dia lasana dia nitady lioana dia nilatsaka tanaty lavaka ny toerana misy lioana laniny lioana nentina tany amin'ny hopitaly mba tsy maty ka io tsy izay hoe na dia misotro zava-mahafaty ary moa tena rano na dia fa tsy hoe hitsaka izay nana misotro mitady zava-mahafaty dia sotro izy Andriamanitra tsy azo alaina fanahy ohatr'izany so dia miteny hoe zaho mpampian'Andriamanitra aiza misy zava-mahafaty hividana angalao asidra ary ahitanareo an'izany anaovako démonstration nareo aiza ny asidra maty amin'izany ianao fa hoe na dia zany hoe ao amin'ny zavatra tsy ahafahanao manoatra na dia ampisotrona zava-mahafaty ary ianao tsy maninona izany ianao anisan'ny zavatra tena nampanontany tena naparaingo be dia be tamin'ny andron'ny covid reny tamin'ny andron'ny vaksiny mahita pasteur be dia be manentana amin'ny olona nao vaksiny dia io fotsiny verset mba tiako napetraka tamin'ireny pasteur rehetra sy na mpivavaka mialatsiny anareo izay vaksiny rehetrarehetra fa io tena nametraka ny fanontaniako tamina hoe na dia sotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany io moa ndray isan'ny zareo ndray koa io hoe io mihitsy tena verset nanaovan'ny vaksiny hoe na dia atao vaksiny ary izy tsy hafaty ka tsy izay le izy fa inona le antony nanaovanao vaksiny inona ny nanosika anao anao vaksiny tahoatry ny aretina dia za manokana zao za rehefa na tena za mino misy famantarana manaraka an'izay mino teneniko anao fa tamin'ireny covid reny tena enjana ny fiarovatena tamin'ireny fa misy fotoana tena memendry aho mahita ny olona miaro tena hoe masika visière gant rehetra miaro tena za tamin'ireny ry havana tena teneniko anareo mandrapatapotry ny fanaovana masika sady tahoatry ny very asa ny tahoatry ny aretina fa zany rehetra zany eo anatin'ny daholo mahafaty daholo ke zany zava-mahafaty daholo ke zany tsy anasa anao dia zava-mahafaty zany mahafaty daholo reny tsy ny aretina ihany no mahafaty rehefa tsy avena mihinan-kanina ianao maty anatiny daholo zany za ry havana malala tena teneniko anareo zao foana ihany mba teneniko rehefa tsy maintsy miditra amin'ireny birao anao zany manao masika dia tsy maintsy manao misy foana ampidinika eto foana dia be eto foana satria zahako mila miaina ny rivotra nataon'ny raiko fa vao mivoaka anatin'io birao io na vao mivoaka avy anatin'io centre commercial io fa tena ny fanosorako eny dia tsy maintsy miteny foana tsy tia mihitsy miaro anahako halleloia tsy izay masika tia mihitsy miaro anahy amin'ny aretina fa ny raha ny Kristy atao anatiko halleloia za zao teny aminao ianao izy hoe impirefanisy nampinana zava-mahafaty ianao ve dia mieritreritra hoe tsy mbola nisy namosavy zany na nisy zay ry havana tamin'ny asa ray taloha tany Madagasikara teneniko anao misy olona ratsy fanahy mahita ny asanao mandeha tsara izy dia misy fotoa zay rehefa manakalo tômôbila manolona taloha dia tômôbila rehefa takalo dia lasany ianao dia tonga eo ny azy dia diovina dia efa manana mpanadio tômôbila zay dia diovina be naiza diovina be mihitsy tômôbila io
dia indraindray ahitana ody any anatin'ny tobe tena ody odiody kely reny satria maninona satria misy olona be fialonana fotsiny tsotro zao a dia hoe mpamosavy moa hitanao ihany fa tsy mafoy hoe ianao zany no azo tombony na alina fa tsy maintsy arahana zavatra ohatr' zany misy mamosavy zay ry avana impiry efa nisy namosavy zany a ianao ve zao tsy efa everinao fa any ambadimbadika any misy olona mamosavy ianao io fa gaga ny tantarabe sy ny pisikidy zay zao ve ozinareo dia tsy everinareo efa ozina tsy ozina tahaky ny ahoana efa mety misimisy andry avana tena olona hoe latsaon mivaratra iny radorakoto salama iny fa mampiovafo olona ohatra mitarika ny olona mitory fahamaritana eto tsy efa be dia be no nisy an'izany nareo reo efa nisy aminareo reo a efa nanandraman'olona misaviana nomena zavatra fa riavana mifalia fa manaiky anao ny demony hoy Jesosy aza mifaly fa manaiky anareo ny demony fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra narinareo satria ireo izay mino hoy tena rivalitra izay mino sy atao batisa no vonjena izay tsy mety mino kosa dia hoe lohana inona moa le mino eto ny mino eto dia olona efa vontony finoana olona andeha ho any an-danitra ianao io tsy azo amisaviana zany intsony ianao teneniko anao fa betsaka ny zavatra mety nahazo anao io mahazo ny olona tsika zao kely avana misy fotoa tsika menjera misy olona menjera dia io fomba fenjerana io tsy hoe menjera mafy be kory fa rasy fenjera be dia tonga dia nitaona an-damosiny mihitsy ny bilo fa menjera impiry ny enjera zao ianao impiry ny enjera ny io akikeliko amin'ny tongotro io avana rehefa tsy manao kapa tsy manao kiraro efa elo iny tokony vo io midona amin'ny sisiny zavatra foana voatoniko tahoany na raha fianakaviana ny tetiarana rehetra rehefa le voadony tsy miteny ratsy fa voadony tongotro io dia tena zany ahatotokantrano ary dia aleoko manao kiraro manao pantofla na manao ohatr'izany fa io tongotro io vadiko io vavolombelona reo vady aman-jareo rehefa mimety foana fa mandeha dia haiko io tongotro io kany akikeliko ohatra somary mivoaka kely dia voadony an'izao fanaka ny ambany voadona foana voatoniko hatramin'ny anaranareo rehetrarehetra ry Andrina Sozela sy ny ena mahery sy mipetraka dia tantaraiko daholo ny tetiarana marary fa teneko alao raha olo-kafo zany io lohako io teneko hoe fimpiriny dona tainareo nisy fotoana no fandarina dia nisy ratra teto tainareo nisy fotoana dia nisy ratra zay teto fa za tena mandinika hoe misy olona voadona kely misy olona mpiaramiasa aminay zay ozy nareo nenjeran-javatra ohatsy ny tanany nenjeran-javatra tiaky tsy dia zavatra makaiza voadona kely dia netsona samby io dia tsy afaka hiasa mitiaka tsy itako ty tena dia bandina hatra ty misy bandy voadona kely fo ty misy zavatra be dia be tokony efa nafaty anao io misy zavatra kely afa tsy ampoizina mahafaty olona iny misy olona voadona kely na zavatra ohatsy ny lohany dia naratra kely dia namotra dia namotra dia namotra dia maty halleluia za zany teteny aminao androany fainao io na inona zava-mahafaty raha tsy mampanenao hitanao zany mahatonga tsika tsy vaksiny mihitsy no miaro antsika amin'ny covid zany tsy na inana zava-mahafaty na mifoka rivotra indray andro nisy nalaza be tamin'ireny covid reny misy tena roplanina mandeha ony amin'ny alina dia mafy rivotra dia rivotra simika dia mivoaka antrano foako misy rivotra nataon'ny raiko aty tsisy an'izany fa ny io na isotro zava-mahafaty tsy mahafaty anay io satria maninona za tsy any amin'efa voaloso faharoa any amoaka demony amin'ny anarako hiteny amin'ny fiteny fantatra fa za afaka mandray mena rana manitsaka maimboka manitsaka maimboka manitsaka mena rana ary na dia misotro zava-mahafaty tsy mahafaty anay pozina zany tsy mahafaty anay pozina zany teneniko anareo zany satria maninona isika
dia olona efa mifongo vy. Reto famantarana reto reto famantarana reto anaraka an'izay mino dia anaraka antsika izany famantarana izany. Ka mba tsy ho ilay famantarana voalohany, faharoa ihany anao dia mijanona treo. Fa rehefa tena any amin'ilay tena manomboka tena hienjana miankina aminay dia tsy izy tsony ianao dia tsy anao izany ilay izy. Mivavaha ianao mba tena sady tamoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy, manaiky anao demony miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay mbola tsy hainao, fa mandray mena rano ianao tsy mampaninona anao izany. Misotro zava-mahafaty ianao tsy mampaninona anao, ary izao ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny. Asan'ny apôstôly toko 5:5. Avatra antsika mara-paranana antsika azy. Asan'ny apôstôly toko 5:5. Hoy tena Andriamanitra: ary ny olona maro avy tamin'ny voatra manodidina an'i Jesu ireo dia nivoliko, nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia tsy mihitrana avokoa ireny. Iza nametra tanana tamin'ireny? Ny mpianatra. 12 nge amin'ny asan'ny apôstôly toko 5. Ny fahagaganana nataon'ny apôstôly sy ny nandroso ny fiangonana, ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro tamin'ny vahoaka, ary izy rehetra niraisana teo amin'ny filofany Solomona. Tanan'iza hoe? Tsy ny tanan'Andriamanitra, fa ny tanan'ny apôstôly, satria Jesosy efa niteny fa Jesosy any amin'ilay marika toko 5:20 teo, tompo niara ny asa taniny ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 teo hoe 5:20. Ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy fahagagana maro. Mba ho anaovan'Andriamanitra an'izany ane ny tananao, anaraka anao koa ane raiso izany ry havana malala, mba anaraka anao koa ane, alleloia, ireo famantarana ireo. Mamoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy ianao teny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy andray mena rana na dia misotro zava-mahafaty azy dia tsy hampaninona azy dia ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana. Alleloia. Hotahin'ny tompany antsika menakavy. Za mba toko sy mino fa fotoananao indray zao mba ho ampiasain'Andriamanitra ry havana malala. Za mba toko sy mino fa mba fotoananao indray zao dia mba ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Tena mihitsy androany hoe za Jesosy ity Jesosy irao Jesosy asio famantarana ety amiko fa vonina no ampiasainao. Tsy ampy antsika ny miogaoga ny fotsiny, fa mila manana an'ireo famantarana ireo tsika dia karahantsika ny an-danitra. Navatra Jesosy dia tokony ho raisinao ihany koa ireo. Anao antetritsika dia hivavaka tsika ao anterity dia hivavaka ho antsika rehetrarehetra ako mba handraisantsika an'ireo famantarana ireo fa ho any an-danitra isika tsirairay avy. Tahin'ny Tompo isika rehetrarehetra minao fa voarainao izany afatra izany. Amen. Casa mi bar família mandei
Izy tena nareo nareo dia Alleluia. Andao itsika hisotra n'Andriamanitra ny amin'izany teny zany ary andao tsika samy angataka androany hoe Jesosy a mba omeo anay koa zany fahamantarana zany mba hanaraka anay fa zay koa mahatovy isan'ny mino Jesosy. Alleluia. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha ianao io mihitsy ilay mbola niozongozona ny finoanao a, mbola tsy nentina mpinoana sy fahasahina ianao, fantary fa efa nosoran'Andriamanitra efa ela ianao. Rehefa nifidy anao Jesosy dia nifidy anao ho miara-mila mahery. Nifidy anao Jesosy a ho isan'ny mpianatra andeha ho ampiasainy. Dia manentana anao hoe andaontsika hivavaka. Andaontsika hivavaka ary andao a tena hitentsika hoe za Jesosy mba hampiasao. Mba hampanarao anazy Jesosy a ireo famantarana ireo. Mba mampageta hitanao ve zany ry avy hoe ianao omeny Jesosy amin'ireo famantarana rehetrarehetra ireo. Dia hitanao ny olona dia velom-panantenana. Ametrahanao tanana amin'ny marary dia sitrana. Manaiky anao ny demonie, araisinao ny mena rano, hitsahanao ny maingo ka fa tsy hampaninina anao zany. Teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao a, hivavaka ho an'ny olona ianao dia ho sitrany ireny a. Anao délivrance ianao dia délivré ny olona, ary tsy vitan'izany fa ho any an-danitra ianao. Mangataha androany tenen'ny Jesosy io mba omeo ary koa zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Tena matoky ahy Jesosy fa voarainy tsirairay avy ny afatra androany. Ary androany dia mba hampanaraka anay ihany koa ianao andreo famantarana ireo. Hampanaraka anay ihany koa ianao andreo famantarana ireo Jesosy ihany. Dia ataovy manaraka anay zany araka ny teninao ireto ny famantarana anaraka izay mino. Mba ataovy manaraka anay koa zany Jesosy ihany. Ampiasao zahay. Oka izay tsy ho mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho an'ny tenanay fotsiny. Fa oka tena hoe mpanompon'Andriamanitra tena hisy fiatraikany amin'ny fanjakanao, hisy fiatraikany amin'ny asan'Andriamanitra.
dia ho irahanao ampiasainao ho mpanao délivrance ho mpitondra mibavaka ho mpametra tanana mpandravarava ny asany maizina mpandravarava ny asany maizina Jesosy malala dia raina ny anaranao Jesosy ndreto zay tsirairay avy zay mieno eto Jesosy manaraka izao fandarana izao ianao any amin'ny mangy zay rehetra mangeta eto izy dia mangata izy ao atokantranony ao hoe za Jesosy ampiasao aho za Jesosy hosory aho raha mangeta eto ianao tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny délivrance ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitondrana mibavaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny fahagagana ryhavako malalako raha mbola tsy nandalo an'izany mihitsy ianao mbola tsy mbola niteny tamin'ny fiteny tsy fantatro mangata fa omen'Andriamanitra ianao amin'ny sabata ho avy zao tsika tena hoe atsika anaty commencement tena angataka zany ndray tsika amin'Andriamanitra hoe tompo fangio ndray zay amangy atsika indray mifanahy masina amin'io dia ampamoahan'Andriamanitra teny zay mbola tsy fantatritsika indray tsika amin'ny commencement io samy mangataka dia teneny hoe za Jesosy mba ataovy manaraka akoho zany famantarana izany misaotra Jesosy misaotra anao zay fa zay nge Jesosy tsy te hoe olona mivavaka tsotsotra eto fotsiny fa tena maniry hoe ho ampiasainao maniry zay tena hoe ho ampiasainao Jesosy maniry zay tena hoe tena ho mpanomponao tena ho ampiasainao amin'izao azakazaka ataonay izao Jesosy hosolo ny osotry ny délivrance hosolo ny osotry ny fitondrana mavaka hosolo ny fahitam-pity dia ampitoerao ty anatinay ny finoana matanjaka ahafahanay mandresy ny devoly mionay ny fiarovana ka na dia isotry zava-mahafaty tokoa ary zay tsy misy ampaninana anay zany satria ny herinao mikorina ny herinao manjaka atao anatinay ary herinao miara-mandeha aminay dia Jesosy azavelanao mandeha rery zay voky ianao hiariasa aminay ny asan'Andriamanitra zay ho ataonay ny toriteny zay ho ataonay zay ataonay hosory Jesosy ny asa rehetra zay ataonay hosory ka izy fetraika ny daholy amin'ny tsiray avy betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy fa ianao malala ny masoa ary zay tsy voalazako dia ianao any anao mihoatra no zava nieritreretinay Jesosy hosory ny tsirairay avy dia ampahitao fahasoavana sy fahagagana avy aminao sotra Jesosy malala halleluia amen hivavakantsika ho an'ny firenena mampandrotsika ny anababitsika ny anamahiny soa avy any Italia hivavaka ho an'ny firenena tay tompo ranabavy mahiny soa tainy tompo pastera dia tainy tompo tsika rehetra aoka tsika hiaraka hivavaka misaotra anao Jesosy malalo noho ny fahatanterahany fotoana androany mankasitraka Jesosy satria nanatrika ny teto tokoa ianao tsapanay ny fisikinao mankatelina noho ny fitiavanao ka nanomezanao anay ny afatra farany ny alohan'ny akaranao tany an-danitra Jesosy fa raha afatra fa tena hoe mafonja Jesosy satria tsy ampy ianao no mivavaka fa ilaina ny manam-pahefana fa hoe mino izahay ampanjakao aminay Jesosy ny marika mahampino marina tokoa ka ahafany mandroaka devoly amin'ny anaranao hosanay hiatrika ihany kokoa ny fandraisana mianarana analanay ny fahefana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny fiteny tsy fantatra araka mibetsika ny fanainao masina Jesosy mba ahafana ihany koa mijoro anasitranay ireo marobe satria irakao izy izay amin'izao fotoana izao Jesosy dia raisinay ampirehetra tena lehibe ny mivavaka ao amin'ny firenenay tsy mendrika izay nefa kosa fantatra ny fitiavanay amin'ny firenenay raha mbola andro koa ny andro dia andro foana ny fisainanay hita lahonay aminao isan'andro fantatrao izany Jesosy dia kasio manokana amin'ny firenenay maro ireo miahitra fahoriana marobe tsy mahita ny any koa an'ny akory ao amin'ny firenenay io eo koa Jesosy ireo manana ny ambony marobe dia mitalao aminao izay kasio ny fanain'izy ireny tsirairay avy satria raha very ny fanainy tsirairay Jesosy raha very ny fanainy malagasy namanay dia zavapoana tena hoe zavapoana ny antom-pisiny amin'izao fotoana izao Jesosy dia mivavaka amin'ny firenena izay ho amin'ny oara-panay ary ireo mpino marobe ao amin'ny firenena Jesosy mba ho tena vavolombelonao marina tokoa
ka natanteraka izany fahefana nomenao amin'ny maha-pino izany ka hitetaka vokatra tsara eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny asan'Andriamanitra sy ny asa ezaka ataon'ny fahefana ao anatin'ny tsirairay. Jesosy marobe mivavaka tiana hiasandratra ao amin'ny firenenay io, fa kosa Jesosy matoky anao izahay, tsy njobo manokana amin'ny malagasy, tsy njobo ireo mpino marobe ao ary ahatarika olona maro iverinao aminao. Izany dia mbo fanatanterahana ilay afatra nomenao androany mba ho voavonjy, mba ho tena hoe mpino marina tokoa. Ny voninahitra sy ny dera dia ho anao irery ihany Jesosy ary misaotra amin'ny fanatanterahana fotoan'androany. Mankasitraka izay Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranavavy mahensotsika tanaty izay vavaka matsiro mamy izay andriamanitra manankiray mpahasoavana any amaly fiteanao ranavavy mahenso dia tahin'ny tompo dia tongava amin'ny ambony indrindra fampiasan'andriamanitra trany anay zany ranavavina izany. Dia tahin'ny tompotsika rehetra faliboko zany araka taminareo teto tapiteto ny fandarantsika raha mbola sy tonga amin'irao lanitra Jesosy dia alakedolentsika raha fitso amin'ny 7 ora sasany alina. Ankeo moa nisy ny vavaka maraina fa tapaka tapahan'ny Facebook ilay izy dia hitantsika eo ihany fa mampiona moa mahita na isy ny vavaka maraina raha pisona tsisy raha misy dia amin'ny 7 orona reo araka amin'ny mampiona raha sanatry tsy misy dia tokony isy ny fandarana misy andrata raha pitso amin'ny 7 ora hariva dia aoriany an'izay amin'ny 7 ora sasany mihona aminareo tany anatin'ny fandarantsika farany raha pitso amin'ny terinandro ity dia manasanao dia sotranao tonga teto raha tsy teto ianao dia mangingina rery teto zay fa tonga teto ianao dia mba nafana fotoanantsika. akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com fa anao miheno no izapeo akiradio mandeha andro manalina izy io misy totenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva. Tahiny tompo manoroka mamy masina antsika tsirairay avy samy tahiny tompo mahereza daholo.